Tehatra afatanteraka kosa indray nofoanana tamin'ny ora farany ilay Fivriambe fanaon'ny tompony napetraboly eo anivon'ny orinasa Sirama izay nokasaina ny tanterahana ny 12 volana Janoary 2024. Io fotoana io moa no noheverin'ireo mpikambana anendrena ny mpitantandraha vaovao eo anivon'izany orinasa izany. Mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra mahakasika izay ny Premier Ministre lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria. Ny AGEA suspendena kely izy noho le fisina ny élection mba tsy siny fankanarona hoe politique sy ny technique fa io verina apetraka amin'ny toerana fanatsarana Sirama. Sirama moa araka ny fantanareo fa ataoko hoe be dia be ny olona miandro ny fanokafana io entreprise io fa mino afa amin'ny fitondrana vaovao zao sisy tsony vato misakana fanatsarana misy iny fandresako ndre mandeha tamin'ny za tonga teo tamin'ny 2011 zavatra hita aloha tsy misy ny compte pendant 13 ans dia nanapa-kevitra nanao dity efa vita daholo ny compte amin'izao fotoana zao fa aloha nanaovan'le compte aloha ijerianan'ny compte antsipriny apetraka aloha ny régularisation ny statut le Sirama izay tsy fanaraka tsony amin'ny texte réglementaire amin'izao fotoana zao. Zay zany ny atao voalohany zay vao mametraka ny responsable vaovao izay ntsolo tena ny fanjakana sy ny secteur privé zao anatiny eo dia atao amin'izay zany mijery hoe inona daholo zavatra tsy mety taloha, ino ny recommandation tokony anatsarana ny société.